Nosantaran'androany ilay etsika Azia io ity etsika ity moa zany dia totosaina indray etsy amin'ny zone Forelo ety Tanjombato mahatratratra any amin'ny 70 anao kosa ny mpandray anjara ny 40 amin'izy ireo dia saika avy any Azia avokoa tato-baovao. Ny sokatra nanomboka androany ny Azia io izay tontosaina etsy amin'ny zone Forelo Tanjombato. Miisa 70 mahery ireo mpandraraha mandray anjara ary 40 amin'ireo dia avy any Azia avokoa. Betsaka ny tombony azo raisina sy resahina ao anatin'ny etsika toan'izao. Anisan'izany ny fifanakekezana amin'ny firenena aziatika. Zava-dehibe tokoa izao ho an'i Madagasikara satria manomboka ny lalana makany Vietnam, makany Chine zany, Vietnam, makany Indonésie etc. Zay mitodian'ny olona rehetra amin'ity planète ity fa tsy isika ihany fa raha tsika ny tara raha tsy mitsangana tsika dia ho tara. Zay ny hoe na ireo olona européenne dia mitodika makany Chine daholo, makany Indonésie, makany Vietnam amin'izao fotoana izao ka tsy misy miampina ny tsy fanaovantsika an'izany. Tonga nanatrika ny fanokafana ny etsika tamin'ny fomba ofisialy ireo solitena ny androm-pirenena nahitana ny minisitry ny varotra hatramin'ny 20 volana martsa ho avy izao no anatanterahana ny Azia io eto amintsika. Totosa nandritry ny fotoana nanokafana ny Azia io androany koa ny fifanaovan-tsony ampiara-miasa teo amin'ny Madagasikara sy Chine manamafy ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tota.